aty amin'ny bord de la mer amin'ny efatra tolakandro efa tonga tsikelikely hamonjy ny toeram-pitsangatsanganana ny olona. Bord de la mer toeram-pitsangatsanganana anisan'ny afantarana ny Mahajanga ankoatra ireo toerana hafa mbola mitazona ny lazany ihany ny aty Amboro. Aty Amboro zany tagmora mbo milamina any izy aloha mahafinaritra fa mafana aloha fa fety dia efa mba manao fanaon'olona dia efa zay ka tsy dia hoe misy hoe antony be loatra zay ny tena tsy lavitra fa aty amin'ny village touristique toeram-pitsangatsanganana amin'ny endriny vaovao manintona mpitsangatsangana. Maro ihany koa ireo olona izay tonga maka-rivotra aty amin'ny village ny omaly ny alatsinainy ny Pantekôsitra. Efa misy anefa ny lamina napetraky ny tompona andraikitra mitantana n'ity toerana ity ny amin'ny fisehana an-dranomasina sy ny fifamoivoizana. Ny androany zany sorana manokana ny Andriamanitra satria lamina tokoa ny Pantekôty hatrany hariva zao tsisy ny accident zay nandalo tato amin'ny village. Ary teo koa zany misy fandaminana zay natao teto misy ny vitety zay naleny TVHFB napetraka spécial teto ary misy koa zany élément ny TVHFB zay teto koa ary sorana koa zany ny complain commune urbaine Mahajanga zay namana teo tsy adino koa zany mpitandro filaminana zay avy amin'ny gendarmerie sy ny police nationale. Azo atao milamina tokoa ny androany satria raha vao tamin'ny dimy teo mitsoka soufflé zahay isorana koa ny vahoaka Mahajanga ray mantolona zay ny tato amin'ny village tsy nisatra ny tenenina akory fa raha vao nitsoka le soufflé dia miakatra daholo ny olona tena lamina tokoa zany milamina tato amin'ny village touristique. Amin'izao fotoana zao zany ny village touristique efa azo isehana zany ny village touristique fa misy fanaramaso zay napetraka ary efa misy lelera zay napetraka hoe manomboka amin'ny 7 maraina miseky ka hatramin'ny 10 zany raha vao miditra amin'ny 10 dia miakatra daholo ny olona fa ny village touristique efa azo isehana amin'izao fotoana zao. Efa misy zany laminasa zay napetraka zany tsy atahorana amin'izao fotoana satria efa misy le agent efa mipetraka teto efa nampianarina fampahana vaovao mba ahafahana hiaro ny olona raha sanatravina isan'ny accident zay mandalo eto. Efa misy koa zany fiara-miasa amin'ny brigade corps zany satria efa mandeha zany ny videtin'ireo dia misy ny fiara-miasa mba ahafahana hitondrika an'izay loza zay tsy ho isan'ny Fetin'ny Pantekôsitra lavitry ny loza ny tanjona napetraka. Hita taty an-toerana araka izany ireo mpitandro filaminana na naramaso fa indrindra ny tandro ny fahalemana taty amin'ny toerana fitsangatsanganana.